Ireo olona tsy pomba sy tsy mpanaradia any filoha teo aloha mariky Ravalomanana modia nitsikera sy nanambara ny kilemany ny hoe tsy ndre hazo lena tamin'ny fitondrany ary ny raha nalala sy ny raha nahita ny zava-misy sy ny toedra raha tamin'izany fotoana izany. Fa ity namana anankiray ity kosa dia nilaza an'ity madama hitantsika ity ny hoe namana manody. Be dia be moa ny zavatra izay nolazan'izy ireo ary ho lazaintsika daholo izany zava-drehetra izany, fa mialohan'ny hilazantsika izany aloha dia mbola toy ny mahazatra abonné aloha ny chaîne-natsika, asio j'aime ny vidéo noho ny farany dia apetraho ny commentaire. Ndeha aloha ataontsika izany fanaovana abonnement izany mialohan'ny hirisoantsika amin'ny resaka izay ataontsika ary mialohan'ny hirisoantsika amin'ny votoatin-dresaka izay ataontsika ato anatin'ity vidéo anankiray ity. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy. Tsika azy moa dia ilay tranga nampalahelo izay nitranga tany Fort Dauphin. Efa voavonjy avokoa ireo rehetra tao anatin'ny ilay sambo iharana rendrika afa-tsy ilay olona iray tsy hita popoko. Izany moa ny vaovao farany mikasika an'ilay sambo rendrika tany Fort Dauphin. Fa ny any Ambilobe kosa araka ny navokany bureau parlementaire Ambilobe dia toy izao hitantsika amin'ny sary zao ny EPP Ampahaka sy ny hôpitaly CSB1 Tanambao Mangily commune Ambanivohitra Betsiaka. Mbola tsy sasatra izahay mampaneno lakolosy hoe tokony jerena ankaiky ity resaka sosialim-bahoaka ity raha araka ny navoakany bureau parlementaire Ambilobe. Zay moa ny mikasika any Ambilobe, fa any Port Berger kosa dia trano 5 isa no maikilany afo tao Ambodivongo distrikany Port Berger. Manodidina ny zato ny olona tsy manan-kelofana amin'izao fotoana izao raha araka ny vaovao izay naparitaky ny crepin Bendranahary koa dia zarainay aminareo ato ihany koa izany tranga mampalahelo izay nitranga tany Port Berger izany. Mahereza ripraitan-drazana, mahereza amin'izao loza izay nitranga aminareo zao, arabaina ihany koa tsy natifo amanaina fa Andriamanitra ny hanampy anareo indrindra ireo olona izay malala tanana aingany mba hitondra fanampiana ho anareo rehetra. Ireto hitantsika ireto moa dia anisan'ny sombisombiny sary izay tamin'izany trano may izany, trano miisa 5 no maikilany afo tany Ambodivongo distrikany Port Berger izany. Mampalahelo ka tena mampalahelo tokoa. Mbola resaka mampalahelo ihany moa ity resaka anankiray ity. Nodimandry ny aliny alahady 1 septambra kiaka alatsinainy 2 septambra tamin'ny iray ora maraina teny amin'ny hôpitaly ny ben'ny tanàna ny Alarobia Ambatomanga distrikany Manjakandrina. Raha manana Antoine Ernest Moni anarany izany ben'ny tanàna izay nodimandry izany. Anisany ireo ben'ny tanàna ankafizin'ny mponina sady navita fotodrafitrasa maro tao amin'ny tanàna nofeheziny ity ben'ny tanàna nodimandry ity. Fa tapahany lalan-drà na hoe AVC no voalaza ho nahafaty azy araka ny teny nambarany ireo olona ankaiky azy. Mirary fiononana ho an'ny fianakaviana sy ho an'ny vahoakan'ny commune Alarobia Ambatomanga nohony izao fahalasany olobenareo ao amin'ny tanàna izao. Mahereza fahafatesana tokoa ny lalankiraisana fahatombo-dalana ho an'ny lasa. Rehefa voalaza moa ny mikasika izay nolazaina teo dia andeha resika iresaka kely indray ny mikasika fivavahana. Feno hipoka ny coliseum, feno hipoka indray i coliseum nandritra ny fivoriam-be nasionaly ny fiangonana Pentecôtista mitambatra ary anisan'ny voahasa nanatrika izany moa ny solombavam-bahoaka anay Voraholodinina. Ireto sary mahafinaritra ireto moa no mba asehonay ianareo ato anatin'ny ity chaîne ity ny ahitana an'izany solombavam-bahoaka anay Voraholodinina izany sy ny fenony coliseum. Voninahitra lehibe ho an'Andriamanitra moa izany satria be dia be ny olona mivavaka, be dia be ny olona manaraka ny fahamarinana, nohon' izany dia voninahitra lehibe ho an'Andriamanitra ary aingany ho lasa mpivavaka daholo ny olona rehetrarehetra ao a Madagasikara satria ny fivavahana hony dia marika ny fandrosoana ary ny fivavahana ihany koa dia marika ny fanaovana ny fahamarinana. Nohon' izany dia voninahitra foana ho an'Andriamanitra, indrindra voninahitra koa ho an'i Jesosy Kristy ilay avy any Nazareta. Zay moa ny resaka mikasika ny fivavahana, fandeha resika hiresaka kely ny any Ifanadiana. Any Ifanadiana commune Fantsitsara, ankamoaka fanovana ifotony. Tanteraka soamantsara ilay ankamoaka eny ifotony ho entina hanatsarana ny tombotsoam-bahoaka hoy ny député Ifanadiana Hadja Dina. Ampy izay ny fanararaotana ny vahoaka aty Fantsitsara.
Mila filaminana ihany koa ary mila fandriampahalemana isika ato antenaiko fa misy ny fiovana satria hisy ary nisy ny fandraisana andraikitra. Andao isika hitondra fampandrosoana ny kominina Fantsitsara, tsy ho lavitra andrina ny kominina Fantsitsara mandritra ny 5 taona hitondrako. Ary anisan'ny zavatra anankiray izay no hamafisin'ny depiteny ifanadina ihany koa moa ny hoe mila misitraka fianarana tsara ny zana-bahoaka ato. Aleo ny vahoaka hisitraka ny marina amin'ny asa sy sampandraraha misaotra ny lehiben'ny sampandraraha rehetra tonga hamahiny olana ho anay vahoaka. Fantsitsara hisy fandrosoana ny tanjona ampitiavana be hoy depite Haja Dina. Izany moa ny tany fanadina koa dia zaraina aminareo ato anatin'ny ity saina ity. Anisan'ny vaovao lehibe ho an'ny ireo mponina ifanadina moa izany zavatra izany ary isaorana manokana ihany koa i depite Haja Dina manoloana ny ireo ezaka rehetra sy ny ireo fampanantenana izay nataony indrindra ny fiahiny vahoaka ihany koa. Ho zaraiko aminareo moa ity fanehoan-kevitran'olona ireo izay tsy pomba ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ity. Ireo pejy rehetra izay tsy pomba any Marc Ravalomanana moa dia nanaparitaka ity fanehoan-kevitra ity. Ay ve tsy vao izao ingia Marc Ravalomanana ity raha tsy saina sy maloto fanahy ity e. Nafeny namafy ny raha kamy Vital tamin'izy hilatsaka ho ben'ny tanàna tao Toliara voalohany tamin'izany fotoana. Fa nosakanany Marc Ravalomanana ny firotsahany satria filoham-pirenena autoproclamation ny tenany tamin'izany. Nosakanany ingia Marc Ravalomanana ihany koa ny filatsahany Pierrot Rajaonarivelo tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny 2004. Tsy vitan'izany mbola vola be anapitrisany maro no nangalariny tao amin'ny kominina urbaine Antananarivo. 9,504 hetsy sy 3 tapitrisa ariary izany vola izany hoy ny zavatra izay naparitaka ireo pejy be dia be izay tsy pomba any Marc Ravalomanana. Izany moa ny resaka be dia be izay navokany ireo pejy fandeha resika hizarakely ny fanehoan-kevitra izay nataony Flery Rakotomalala. Mikasika an'ity ramatoa hitantsika amin'ny sary ity moa no nilazany Flery Rakotomalala ny hoe namana manody. Ndry efa nampoiziko ihany ny hoe ratsy toetra ity Henriette ity e hoy Flery raha naneho ny fanehoan-kevitra ary namoaka ny sariny ity ramatoa ity. Maro ny olona niala lavitra tamiko rehefa nahita fa namako izy ity. Indrindra moa fa ireo olom-panjakana tena nisy fandraisany betsaka tamin'ny asako. Nisy tamin'ireo orinasanay tamin'izany voaterinidina satria tratran'ny sabotazy foana satria hoe tandremy fa namany lalatiana be iny olona iny hoy fanehoan-kevitra izay nataony Flery hatrany. Tamin'ny andro ny hery Rajaonary mampianina moa dia tena tsy nahita mangirana mihitsy ary hatramin'izao dia mbola vola amina miliara no giazan'ny fanjakana satria hoe mpanohitra ary ity no eritreretina ho namana ankaiky mifampihinana ny manta sy ny masaka no lasa fahavalo manapotika. Loza kekeriny amboa kely tiana tandremo ny namana manody hoy Flery raha namoaka ny sariny ity namana ity. Zay moa ny azontsika naroso ato anatin'ity video anankiray ity re tompoko vavy sy tompoko lahy. Koa dia ankasitrahana ianareo navita ny hainao hatramin'ny farany ary mbola entanina ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka misesisesy ato. Zay fa tsy halavainay ny resaka hametrabeloma avy hatrany izahay ody izahay sao dia fa ianareo kosa mazotoa amin'ny zavatra rehetra izay atao veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy.